mazava-dehibe ny fanafana. Averiko tsara ny lohahevitra ianarantsika androany dia ny mazava-dehibe ny fanafana. Jery tenin'Andriamanitra anankiray tsika ary zao voasoratra ao anatin'ny baibolitsika ao ilay izy. Filazantsara ny Jaona toko 9 manomboka 2:30. Filazantsara ny Jaona toko 9 dia manomboka 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao mivaky ny tenin'Andriamanitra: ka ho fantatra reny marina ary marina afaka nyrehetra ho andevo. Ary ireo dia namaly azo tokananao hoe taranak'i Abrahama izahay, fa tsy mba andevon'olona hatrizay io ela izay. Koa nahoana ny ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azo hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakarivo, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakarivo. Koa raha zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Averiko tsara ny 2:30. Koa raha zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Engany androany amin'izao fotoana anatrehantsika fotoam-bavaka amin'ny fito maraina izao, amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka avokoa ny atsika rehetra, ho afaka avokoa ny atsika rehetra. Ka ny tompony ahitantsika samy mahazo ny toerana. Arak'izany lohahevitra izay anarantsika eto amin'ity toerana ity zany ry havana dia izao: tena zava-dehibe tokoa ny ahafantarantsika fiangonana izay manatrika eto amin'ity toerana ity fa tena ilaina ny fanafana avy amin'i Jesosy. Tena ilaina ho iaho ny fanafana avy amin'i Jesosy io. Mety manontany ianao hoe fanafana amin'inona mola izy? Dia izao: fanafana amin'ny famatoran'ny fanaratsy na ny devoly. Samitsika miheno tsara ity. Mila tena manana finoana isika fa anisan'ny asa nahatongavan'i Jesosy tompo tetỳ ambonin'ny tany, anisan'ny mission ihany koa na ny raha nyray azy ho tonga teto ambonin'ny tany, akoatra ny famonjena ny fanahintsika. Voalohany indrindra ihany koa dia ity: mba hitona fanasitranana ho an'ny marary. Koa na inona aretina mission ny tenan'ny olona dia anisan'ny mission lehibe nahatongavan'i Jesosy tetỳ ihany koa iaho, akoatra ny fanavotana sy ny famonjena ny fanahintsika, dia hitona fanasitranana ho an'izay marary rehetra izy. Satria zao voalaza ny baiboly any amin'ny faminaniana Isaia mpaminany, dia zao voalaza ny manao hoe fa efa nikapohana izy ary dia kapoka taminy no fanasitranana antsika. Izany hoe i Jesosy izy zany mbola tsy tonga teto ambonin'ny tany akoriny, dia efa nitona faminaniana Isaia hoe i Jesosy rehefa tonga ka ho kapohan'ny olona izy dia tsy hoe kapokapohana fahatany izy, fa efa programan'Andriamanitra mihitsy fa na iza olona marary ka mino ary tena mahafantatra ny marina fa Jesosy mpanasitrana dia natao sitrana ny aretina rehetra. Ka hoy aminao izay tonga eto androany hivavaka ao anao orinao: raha marary ianao ambarako aminao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Sy mody miaraka amin'ny aretina ianao androany, fa mody miaraka amin'ny fanasitranana, mody miaraka amin'ny fanasitranana izay manao menina mafy e. Halleluja, amen. Tamin'ny fanompokan'Andriamanitra sy ny triko ny filazantsara dia mba tsy ilazako hoe famaritana izy dia fa olona marobe tsy tampo isaina no hitako nositran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka ho an'ny marary izay nataonay. Aretina efa tsy sitrapanafody, aretina efa napiako ny dokotera, ary misy karazana olona azy efa tena hoe ambava ho anana fahafatesana,
fa rehefa nataony vavaka riavana dia isaorana an'Andriamanitra lehibe fa tena mpanasitana Jesosy. Zavatra niatra tamin'ny fiainako angamba ny jobo vavilena amin'ireo tena mpanasitana Jesosy. Voninahitra tao an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Fony zahay efa niteraka anankiray aloha manana vavy anankiray aho, vava ny zanako. Dia io zanako io fony izy mbola vao amam-bolana, tsy tadidiko teo amin'ny faha-enimbolana ve sa fito volana tany ho any nararo mafy izy azy io. Rehefa nararo mafy izy dia nentinay tanina dokotera anankiray tao am-pandrana tao. Rehefa nentina tamin'ny dokotera, dokotera tena mpanompon'Andriamanitra, tena mivavaka. Dia izao no teneniny manao hoe nao amin'ny trano iasany ao azy, sa ozy sady fotsiny f'Andriamanitra ny tena mpanasitana. Asiany soratra be dia be araky ny tranony. Dia arakaraky ny tsaboana an'ilay zaza, arakaraky ny nampiasana ny fanafodiny meny dokotera, vao maika nenarary ilay zaza. Tsy hitanay mivaditsolo izay atao. Ahoana ity? Inona no atao? Tena verevitra izahay roa. Efa ahoana ty zaza ty? Ho faty ve sanatry? Satria memarary, memalemy. Tsy haiko herinandro taty aorianany narariny. Tena verevitra izahay roa hoe tena naniaiko hoe ahoana no atao? Ny andro amin'io fotoana ny fahavaratra tahaka izao mihitsy. Inona ho tsika? Any amin'ny sasakalina be any mihitsy miakatra ny vadika fotsifotsy ny mason'ilay zaza. Zay amin'io tsy matory le zaza efa kely ny aina, efa tena vitany amin'ity. Madama koa ny any nataony dia nanary ranomaso, dia toloky sy nametsivetsy. Maty ny zanako hoe fa maninona Andriamanitra manao an'izao ianao? Andriamanitra mbampizay raha misy ianao. Sady mitomany any izy amin'io dia za tena ozy hoe Andriamanitra raha tena ato aminay marina ianao, ka tena marina izay nilazain'ny Baiboly fa mpanasitana Jesosy, ary marobe ireo olona efa hitanay mivavahana sitana, dia hamarino aminay mihitsy Andriamanitra fa tena mpanasitana ianao. Dia rehefa tena namangy Andriamanitra dia haiko ilay izy hoe fampianaran'Andriamanitra mihitsy mba ino, fa tsy ny olona hafa ivavahanao any natao sitana, fa na ato aminao ary misy marary dia natao sitana. Dia izao no teneniko tamin'ny madamako, mbola tsy maty ny zanakitsika, fa andao andohalika. Dia mandohalika izay roa dia andao ametra tanana ao natao fametrahan-tanana, natao mivavaka ho an'ilay zaza. Le izy efa ohatrany efa misefisefy le zaza, efa mivady dia fotsifotsy be ny masony. Za efa nahita olona miala ainy, efa tena mitrotro olona efa maty mihitsy ary aho. Dia haiko mihitsy hoe tena ohatran'ilay nazo an'ilay olona ry mihitsy nyty zanako ty satria nisy zobaviko izay, za no nitondra anazy tamin'ny taxi, maty izy. Tena hitako mihitsy hoe mitsotra an'ilay olona zao maty. Eto za moa tamin'izany fotoana za moa tsy matahotra maty, tsotsoko ohatr'izao le maty, dia niteneniko fotsiny ny mamako tamin'izany hoe andao entina mody amin'izay fa maty io. Dia finosiny lamba dia ao anaty taxi eo sasa moa natahotra zay tsy araka amin'ny maty zany fa aloha zay andeha taxi be. Dia za moa mitondra an'ilay izy avao aoriana ao tamin'izany. Dia eko tena ohatry no faty zanako ty fa niezaka nampatanjaka amin'ny finoan'ny madamako izy raha tramitreraka maty le zaza. Nivavaka izahay. Voninahitra ao an'Andriamanitra ary fiangonana. Fa mandraky ty ny androany tsy mihinam-panafody tsony le zaza. Sitana tanteraka izy dia hoy aminareo zao tonga eto hoe na inona retina misy eo aminao zany dia mino fa mbola afaka ho sitana na retinao androany, afaka ny fanasitranana lehibe anao androany. Halleluja. Faharoa, ankoatra ny famonjena ny fanahintsika sy ny fanasitranana ny aretina misy amintsika ihany koa, anisan'ny mission lehibe ihany koa na ny rahan'Andriamanitra ray an'i Jesosy Tompo hidina teto ambonin'ny tany riavana dia mba hitondra fanafahana lehibe ho an'ny olona rehetra izay voafatitra ny devoly na iza. Tsarovo mantsy fa io devoly io riavana dia tena misy devoly io. Misy moa ny olona miteny hoe fanaratsy, misy ny olona miteny hoe devoly, misy ny olona miteny hoe demoly. Fa mifantatra izao na iza anarana tenenanao azy dia ity, raha mamaritra anao izy dia hoy aminao androany tonga Jesosy Tompo nidina tety ambonin'ny tany, ny rahan'Andriamanitra raha izy hitondra fanafana ho an'ny olona rehetra.
ary na izy raha izy mino zany androany dia hoe aminao natao afakytsika rehetra, natao afakytsika rehetra hoa. Halleluja, amena. Anisan'ny asana ny ran'Andriamanitra ray an'i Jesosy tompo zany hoe hitona fanafana ho an'ny olona rehetra zay azo ny herin'ny démonie. Mazava ilay voalaza amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 10 ny 7 amby 30 sy 9 amby 30. Asan'ny apôstôly toko 10 andiny 7 amby 30 sy 9 amby 30. Zao mivaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ilay teny natomboka hatrany Galily ka notoriana tany Jodia rehetra taoriana amin'ny batisa izay notoriany Jaune. Dia niamby Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy-masina sy ny hery, sady nandendenanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Halleluja. Izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy-masina sy hery, sady nandendenanao soa teto ambonin'ny tany ary nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny démonie satria Andriamanitra ray nomba an'izany Jesosy zany. Ry havana izay tonga eto amin'ity toerana ity, i Jesosy tompo izay mpanafaka ny olona amin'ny famatoran'ny démonie io a, dia tsy miova mandrakizay ny heriny, tsy miova mandrakizay ihany koa ny asany, fa izay nataony tamin'ny androny fony izy tonga tety ambonin'ny tany, izay nataony ihany koa sy nampiasany an'ireo apôstôly, dia mbola hainy atao sy tanterahana mandrak'izao andro iainantsika izao. Averiko tsara, tsy miova i Jesosy Kristy izay mpanafaka ny olona amin'ny herin'ny démonie io mandrakizay, fa izay nataony fony tamin'ny androny izy tonga tety ambonin'ny tany, eny nampiasany ihany koa ireo apôstôly maro, dia mbola hainy atao sy tanterahana mandrak'izao ankehitriny a iainantsika izao. Zao anefa ny fiangonana no izy. Raha tsy ao amintsika nefa ny finoana ary tsy tena fantatsika ny marina, dia tsy misy azon'Andriamanitra atao zany mihitsy amin'ny fiainantsika ary tsy afaka hitona fanafahana lehibe ho antsika Andriamanitra. Hoy aminao, raha tsy ao aminao amin'ny finoana izany ary tsy tena fantatrao ihany koa ny marina, dia tsy misy azon'Andriamanitra atao antsika mihitsy mba hitona fanafahana antsika amin'ny herin'ny devoly a izay mamatotra antsika. Ao anatin'ny Baiboly ao, ao anatin'ny Baiboly ao mantsy dia izao, ny olona izay mino sy mahafantatra ny marina ihany no afaka tena handray fahasoavana sy handray fanafahana lehibe avy amin'Andriamanitra. Averiko tsara, ao anatin'ity Baiboly ity a, dia ireo olona izay mino sady mahafantatra ny marina ihany no afaka handray fahasoavana lehibe sy handray fanafahana amin'ny famatorany devoly a izay mahazo azy. Averiko le teny aloha ry havana, tena misy ny devoly ary izy io mantsy hery tsy hita maso, tsy hitanao izy hoe iny misy devoly be mahavatandro. Raha ihany zay nanao évangélisation tany Berifitra tany a 5 rehefa mitorony filazantsara tao a, dia hoy aho tamin'ny olona hoe tsy hita maso ny devoly, fa ny asa ataony sy ny zavatra mitsanga amin'ny fiainanao io ny alalanao fa tena mbola misy fanaratsy na misy devoly ao. Dia nanontany ny olona moa aho hoe sao dia efa nisy nahita devoly ho aho na malala ny paozipaoziny, dia misy olona maromaro nanangatanana, ie paozina devoly a lavarambo, misy nay niteny hoe misy tandro. Rosa ohatra mbola tsy hitako tato anaty Baiboly mihitsy rehefa mahita misy tandro nareo dia devoly, na rehefa mahita lavarambo anareo dia devoly, na mety mbola misy anankiray koa iny aza miteny tsony. Tsy hitanao maso izy, tsy hitanao mivaingana hoe iny mandehandeha eo akaikinao iny izy, fa ny asa ataony no alalana fa hoe misy fanaratsy a na hoe misy devoly eo aminao. Hery tsy hita maso ny fanaratsy amin'ny mahafanana zany, tsy hitatsika maso, fa saingy ny asa ataony no alalanao fa tena hoe misy fanaratsy na misy devoly a eo amin'ny fiainanao. Rehefa tena nandinika ry havana
ary efa tena diniana tokoa ny fiainana pino zany androany tsy miresaka amin'ny gentlisy ary tsy mitoro-tena eny an-tokotany fa mitoro-tena tanon'Andriamanitra ho ana-pino rehefa tena diniana tokoa ny fiainana pino a dia mbola maro be ireo pino a misy famatorana devoly a eo aminy fa saingy tsy fatany ny fisisiny ary tsy fatany ankona hoe tsy hainy ny tokony ataony rehefa tena diniana akaiky sy fotom-pitorina ny fiainana kristianina maro riavana dia tsy vitsy ho iaho no tena mbola misy fanaratsy na mbola misy devoly ny fiainana mbola voafatotra izy fa saingy izao tsy fantatry le olona ny fisin'le devoly ary tsy fantatry le olona na hoe tsy hain'le olona ihany koa ny tokony ataony riavanao ny tokony fantatsika mantsy dia izao raha mbola misy devoly ao amin'ny fiainantsika na hoe raha mbola misy famatorana fanaratsy ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina atsika izao dia hiteny tranga iseho mampahory izy raha mbola misy fanaratsy zany ny olona na mbola misy famatorana devoly ny kristianina ny teneniko eto a dia ity mampahory izy mampandamoka zavatra ataonao na ara-panahy na ara-piainana na ara-tokantrano na fianarana na asa dia ataony mandamoka foana na ihany koa raha mbola misy famatorana fanaratsy ny olona dia izao mampatakaranany ireo zavatra rehetrarehetra ataontsika izy pino ianao mivavaka ianao manetsika finoana ianao fa ny zavatra magaga ity ohatra ny tsy mety tanteraka hatrany amin'ny farany zavatra ataonao nefa ianao tena mino a nefa ianao tena mivavaka nefa ianao tena mitaraina amin'Andriamanitra mihitsy a riavana tonga eto ao amin'ny baiboly ange dia tsy misy ny teny hoe mitaraina mafy be mihitsy zay vao meko tsy manao an'izany Andriamanitra sa tsy zany ve sa fa nahitanao nareo zay te hangataka mila mitaraina mihitsy hoe Andriamanitra le lafiko reny fanadianao e tsy manao an'izany Andriamanitra tompoko Andriamanitra mora fanahy izy sa tsy zany ve ary baiboly ary dia mitoena Andriamanitra mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana raha misy tena mora azo hitetavana fitahina hitondrana olana dia Andriamanitra fa tsy vitsy ho iaho reo mpino kristianina no tena misy karazana fanaratsy zany ohatry hoe tsy mety tanteraka hatramin'ny farany zavatra ataonao dia mampiontena fotsiny sisany ataonao hoe mbola tsy anjara angambany hoe miala tsiny amin'ity fiteniko ity nisy olona anankiray samy resaka tamiko mihitsy fa izao no tenenina pastera efa netiko ambavaka tao aminao any le izy fa angamba mbola tsy toro ahoana rao a ay mbola tsy anjara ny tiany tenenina riavana efa inenina indimy matekaranana mandamoka zavatra ataonao mbola tsy toro foana faroviana ihany voatoro roviana ihany vao mbo anjaranao zany ny tenanako aminao hoe tena maro be ho a ny fiainana mpino kristianina no tena mbola hifatorana fanaratsy na ny devoly a eo amin'ny fiainana zao zavatra mitranga riavana rehefa resiny devoly a dia afaka antena ihany amin'ny fiainana vaovao ianao rehefa tena reso ihany devoly dia afaka antena ihany amin'ny fiainana vaovao ianao noho izany mila tena mino ianao ary mila tena resy lahatra fa tena misy tony devoly a ary tsy hoe resa be no fototra ilazako izany mila mino ianao mila resy lahatra ianao mila mafantatra ianao androany fa tena misy ny devoly tsy hoe resa be io indraindray misy olona mandefa mesazy aminahy rehefa le avy mitoro teny amin'ny radio reny na lefa le avy mitoro teny amin'ny radio dia zao ny teneniny manao hoe pastera na reso pastera dolo fa avy any tsy manana resaka atry devoly sy ozina dia farany a dia zao ny teny pastera raha ozina zany ataon'le olona ao anatin'ny mesazy dia zao ny teneniko hoe ho afaka tokoa ane ianao ary misy olona tena ny teny mihitsy za pastera no tavoaloha tsy resy lahatra ny amin'ny resaky nareo mihitsy fa rehefa tena nandika taty arena tia pastera tena misy tokoa le izy dia rehefa natao amin'izay dia zao ny teneniko taminazy ianao miteny tsy misy io andao ampidiritsika ny teste dia hitatsika eo androany misy anao sa tsy misy efa renareo angamba le fizoravan'olona nataoko tetindray taona hoe nahitako olona ambony anankiray vadina ambassadeur tantara ny olana rehetrarehetrarehetra tamiko izy dia nyteneniko mihitsy madama tsy raha misenao manana olana
tsy raha misehanao anko ny tena olana amin'ny fiainanao fa ianao mihitsy misy devoly osy nataony tamiko zay vehivavy ohatran'ny hoe dia misy devoly kizy be lokomena be talon be brosine be dia zao ny teneniko taminy manao hoe tsy iny mapisy devoly anao tsy iny mampity iny tsy zavatra tsy mipôzipôzinao ilazana fa tsisy devoly ianao fa ny zavatra teneninao amiko andeha hoa mahatonga na tonga dia samy teneno misy devoly za aloha ny ahoatra ihany tamin'ny voaloha ahoana moa mifiresaka amin'ny ambassadeur so dia teniteny foana fa za tsy dia diplomate mantsy nampianarina ihany zay tamin'izany fotoana hoe pasteur mila manana fiainana diplomate tsara rehefa miresaka fa za nanao rao mahitsy be dia hoe zay Andriamanitra amboariny lelako ilazako amin'ity madama ity fa misy devoly izy misy devoly ianao madama fa tena ao aminao le izy raha zany zavatra be dia be tantarainao zany ao aminao ny olana ary le devolinao mihitsy mahatonga le fiainanareo mivady ohatry ny tsy milamy many an-dafy any miakatra izy niteniteneniny teo pasteur ahoana ny tena fa misy devoly ka zany zavatra any madama hoa dia zao ny teneniko taminy nampianariko teo izy dia zao ny teneny ary ataovy ara ozy raha misy ataovy dia zao ny teneniko taminy manao hoe tsy afaka hivoaka indao io raha tsy fantatrao marina misy devoly ianao ary tsy afaka hiala ao zao raha ohatra anao tsy resy lahatra misy iaho ary ataovy ahy ve nataoko Andriamanitra na resy lahatra ty madama ty raha tsy resy lahatra dia mba amindreo fo za dia ataovy afaka izy androany natao amin'izay nyfandroana an'ity devoly natao ny fandroana an'ity devoly tena nangatahako fanamasina feno hery eto amin'ity toeranyity tao amin'ilay salondra reo tany ka nanao vakansy teto Madagasikara zareo tamin'io noroana fanamaloto isoraka amin'ny fanamasina ihany koa vao nametra tanana dia efa niorooro tsatra ito androano natsofy comprise na dia amin'izay ndroana miala le fanamanam-paty miala dia voly mpanakorota tongatrano miala dia voly mahatonga ty vaty manamary tena ndroana nisongosina ny lohany nomboka ny afatra fa nitsitsika ny atsy vonjeo amin'izay ny alavany daholo ny mpanampiny fa maninony madama tsy maninony madama hoa tsy maninony madama hoa fa tondray sase dia nana mivoaka ny alavany amin'izay le akizy nitona sase be le soprette tena ozy androany Andriamanitra tiako fantatry ny olona ambony fa misy devoly izy tsy aly eto androany raha tsy afaka ty devoly ty hoa na dia fa tena reraka rehefa otsaka ny semisy crémantolo ohatra vao mainka koa na be ampona hoa tsisy mialy eto nandroana efa adiny firy resy zay ozy le devoly fandeha amin'izay fa ilaminy reo vitany aminay tahaka izay ty tsy nanao vakansy taty ozy tahaka izay tsy navelanay nakaty raha napozinay ve zao ozy nakaty ty vehivavy ty vita amin'izay dia zao dia velako ny azy petraka tamin'ny tany teo tsy aty teo ambonin'le canapé nambany rehefa nitsangana amin'izay dia zao nyteniko madama matsiaritraina ahoana mampandehany tao madama lalina pastera tena tsy napoziko fa misy devoly lalina ny tsy fahafantarana amin'ny marina dia ho fantatra amin'ny marina androany no marina manafaka anao tsy andevo halleluja amena sady zavy tsy mifihetsiketsihanao tsy mipôsipôsinao ivelany tsy misaitsainanao fanamarina tenanao ny lazana faty hoe tsisy devoly ianao riavana ianao androany mila resy lahatra fa rehefa resy tanteraka ny devoly tsy maintsy misy fiainam-baovao amin'ny fiainanao tsy maintsy misy fiainam-baovao amin'ny fiainanao noho izany mila tena resy lahatra isika ary mila tena mafantatra androany fa io devoly io mahatonga amin'ny fiainanao io tsy ohatrany hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy io devoly io mahatonga amin'ny fiainanao tsy tena miaina araka ny tokony ho izy ka izao ary satria voafetra ny toroteniko eto amin'ny manaraka mbola ho avy eto andrahoana sitrapon'ny tompo fa andeha hijery afatra fotsika manao hoe ahoana ary no hamantarana fa mbola misy devoly ny kristianina anankiray ahoana no hamantarana fa tena mbola misy devoly ny kristianina anankiray mazava le teny matitoko fafito any andininy fa 5:10 zao voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
mitandremy anareo fandrao vao fitaka ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia ambody mitoa izy ny vony no ahafantaranareo azy andininy fa 12 ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara ny azo rehetra izay tsy mamovo tsara dia kapaina ka tsy piany amin'ny afo ka dia ny vony no ahafantaranareo azy ahoana zany no amatarana fa tena misy devoly na hoe misy fanaratsy ny kristianina anankiray mazava ny tenin'Andriamanitra eto ry havana ny voly amatarana ny azo ho atsika rehetrarehetra kristianina ianao fa mbola manota zay zany voalohany mialalana fa tena mbola misy fanaratsy na hoe misy devoly ny kristianina anankiray voalohany zany amatarana azy dia hoe kristianina ianao nefa mbola manota misy eo amin'ny alalana fahotana matetika manota foana nefa ny mpino kristianina miala kely dia mandeha ny fotoana dia miverina manota indray le olona ohatra hoe tsy mety tena resy mihitsy le fahotana lasa mamatotra azy foana misy karazana ota tsy voatosika tsy mety resy mihitsy amin'ny fiainana mibebaka ny ranomaso mifady hanina mihitsy azy manao vavaka lava be mifandrisy ny etaetany dia hoe mba ho afaka mba ho resy tosika dia voly ataona fa saingindrisy tompoko tsy mety afaka tanteraka amin'ilay famatorana ota mihitsy ilay olona ny antony dia izao satria lay rain'ny ota le fanamampanota mihitsy eo amin'ny olona dia hoy amintsika ny tena fiainana kristianina ara-dalàna raha hoe ny tena fiainana kristianina normal ne dia tsy tokony hanota intsony sady zany ve averiko tsara ny tena fiainana kristianina ara-dalàna tena ekeny ao anatren'Andriamanitra rehefa nandrain'i Jesosy le olona ka natsangana ho zanak'Andriamanitra dia tsy tokony hanota intsony Jaona 7:7-5 zao nivakin'le teny ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jaona 7:7 eo amin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy namakiko ny teny ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy zay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota zay rehetra manota dia avy amin'iza ozy avy amin'ny devoly izy rehetra mitoetra ho amin'ny Jesosy ka tena manana ny Jesosy marina nanaiky ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia voalaza ny baiboly fa zay rehetrarehetra mitoetra aminy tena mipetraka ao aminy dia tsy tokony hanota intsony fa izay rehetra manota ozy dia avy amin'ny devoly mazava be nko le tenin'Andriamanitra hoe raha tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy dia anafaka ny olona amin'ny fahotana koa no antondriany Matthieu 1:20 ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarana atao hoe Jesosy izy namonjy ny olona ho afaka amin'inona ho afaka amin'ny fahotana Matthieu 1:20 mampafantatra izany afatra izany izay mino an Jesosy zany nampandroso an Jesosy ao am-pony ary tena resy lahatra fa zanak'Andriamanitra tena tao afaka amin'ny ota satria izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy tokony hanota intsony fa maninona kosa nefany ity fanontaniana mipetraka fa maninona kosa nefa ho iaho misy mpino efa ela tamin'ny famponan'Andriamanitra misy azy efa manana ndraikitra lehibe eo amin'ny asan'Andriamanitra mihitsy efa ela nampony fa dia magaga dia ity mbola manota foana mifahotana tsy afaka mihitsy eo aminy apetrao ny fanontaniana fa maninona tokoa ry havana ipino le olona manana ndraikitra le olona nge tsy hoe olona verisainy le olona nge mba tena misy fahatsiarovan-tena hoe asan'Andriamanitra ty ataoko ty ary fanaon'ny olona raha moa dia izao rehefa andeha ho any am-piangonana izy dia zao mihitsy ny tenenina aleo aloha amboamboarina ny fitafiana aleo aloha tsy miteniteny foana fataotranon'Andriamanitra isika fahatsiarovan-tena ny olona tsy mivavaka zany maika fa olona efa ela tamin'ny fampony manana ndraikitra lehibe amin'ny fivavahana ny magaga ry havana dia izao be dia be mihitsy ny olona efa manompo an'Andriamanitra manana ndraikitra amin'ny fampony fa dia mbola misy an'ity le karazana fanahy atao hoe fanahy mampanota ity
fa maninona ho aho ary apetrao amin'ny fanontaniana valiny dia hoe mbola misy raika alatavela aho ary ino mitarika an'ilay olona anota mandrakarifa lay fanaratsy na le devoly mampanota no misarika an'ilay olona anota tsory vavolombelona kely aminareo ange ity enota ity tantara ity misy lehilahy anankiray izay tena nampiaika mihitsy ary misy fotoana efa tena napakevitra tena roako hiala tam-piangonana ato ve ty rehefa tsy mamo izy milokaloka sy mitomany latra-dranomasy pastera azaroana pastera dia ho afaka pastera tsy haiko mihitsy izay mahatonga ana misotro toka misotro foana anka rehefa tonga am-piangonana ny olona indrindra ozy ianao sabotsy ariva izy mbola toroka be mihitsy tonga amin'izay ny alady maraina ny olona mba manao parfum tsaratsara iny fa miparfum inga reny midomina ao am-piangonana ny olona manandra-tanana tsara ny tompo fa mivoaka avany koa zavatra tsara avany aho dia miatakataka daholo ny olona dia izy angany io tonga saina ihany mifantatro fa le fofotokako zao ny atakatahan'ny olona vadiko ary amin'ny teny ako masosotra mihitsy ny fofotoka an'ilay rangaty sa tsy miaraka iso atory ampisotro toka dia lasa ilay madama rehefa mamitoka ingarainy ao an-trano lasa ilay madama mifindra toerana na batain'ilay madama dia alefa ilay madama ery ambany ery olana ho anazy ane zany izy olona pino mivavaka rehefa tratrany izy dia ohatrany tsy voatohatra le izy tsy voasaka mihitsy ndray andro tena ozy tena tsy avelako mivavaka tsony ty androano raha tsy efa tena resy lahatra hiala mitoka so ny tena o rahalahy tsy mahazo mivavaka tsony rahalahy raha tsy efa miala mitoka pastera sahako tena hiala fa lao aloha tonga dia hivavaka ka mialaranga aloha avy zay vao mivavaka io pastera fa sady hivavaka any dia hiala manany ihany anao le rangahy ty ndray andro vangin'Andriamanitra tsy le rangahy io ny roanao fa dia volona nantona safosafo loha za zany nandroaka lehilahy fa tsy nandroaka devoly ve tsy lehilahy ty ny roanao ozy ny famomangin'Andriamanitra tsy io lehilahy io ny roanao satria tsy nyrahako androaka olona ianao fa nyrahako androaka devoly tena marina zany Andriamanitra takatro amin'izay atao mibebaka hoentina fatihanina ndraindray atereny fatihanina fotsiny ngarainy fa tsy afaka ny eo any ny eo farany amin'izay tonga saina ndo ivavahana ao arangahy misy devoly mampisotro toka ao arangahy mampanotandrangahy resy lahatra pastera za nefa noroana amin'izay noroana amin'izay noroana amin'izay inona ozy ianareo nivoaka devoly be ohatry ninona izy zay rakoty maditra zay no misotro ary io rangahy io teneniko aminareo fa raha ray litra raha tsy ampy minitra visy dia laniny migaka toka 40 degré mamay ane zany aikay misy an'le tromba atao hoe rakoty maditra ao aminy ao dia io rakoty maditra io ony mampisotro toka anazy ty toka fa rehefa nyroana amin'izay izy tamin'io tsy mamo fa fofo toka ty miokotra tramin'ny tranony ahy ka misy tranonao ny toka tsinona dia mba mifatakatakara miala ny tranony toka miala mpisotro toka miala tao vita amin'izay lay izy nalemy amin'izay ngarainy pastera malemy ohatry ny avy misotro toka so dia mbola misy aho dia mivoaka ho azy dia mamy le rangahy ty so dia efa feno toka ary ny raha nataony délivrance vita le izy no ataoko amin'ny anaran'i Jesosy afahako fanahy mampisotro toka sy mampanota ty lehilahy ty ary manomboka androany toloka amina fa marikoriko ty lehilahy ty na fofotoka any ataovy vao maheno fofotoka ito Andriamanitra dia miakoaka ho aho tsy haiko koa zay nahatonga anao fa tezitra loatra koa angambany vita le izy inona ozy ianareo atram'izao vao maheno fofotoka fa maninona ho ianao tsy sakako pastera fa maninona hoa misy fofotoka be atsy afaka tanteraka izy hoa halleloia amainina misy ndray mbola le karazana mampanota ihany teneniko eto misy misotro toka foana dia miteny ratsy koa manaraka nefa mpino mibebaka lava nefa tsy mety afaka fanefonana eo nefa nisy tena mafana fo mangetaetan'Andriamanitra fa rehefa tezitra izy dia miteny ratsy arabaky teny ary misy tena tsy fampiseho masoandro ny teny ratsiny tsy fampiseho masoandro daholo moa ny teny ratsy fa tena manala-baraka an'Andriamanitra hoe mpino anao miteniteny foana
ary zao mihitsy ny teneniny alohan'ny tenenany ratsy ka tezitez dia zao teneniny aza manetsika ny devoly teo gaga ianao aza manetika ny devolony eo ony toatra ny gaga ianao misy devoly mihetsika mihitsy zany eo dia miteniteny foana miteny ratsy ry havana tonga eto amin'ity toerana ity zao no izy raha manota ianao ka misy an'ity karazana devoly mampanota ity na de mpino azy ianao dia tsy ho tafiditsany an-danitra zany ary zay ny tena tanjony devoly na tonga nantona zao fampianarana zao androany dia ity be dia be amin'ny olona anisan'ity fanahy mampanota ity ny tafiditra voaloha aminy ka rehefa manota le olona voalohany aloha tsy ho tafiditra any an-danitra izy mazava be sa tsy marina zany faharoa raha mbola manota ihany koa ny olona ka tafiditra ho aminy le fanahy mampanota ka tsy voatosika dia tsy ho voata mihitsy le olona na inona faniriny sy etaetana ary zany ke mahatonga olona be de be de be de be mihitsy ry havana pino mivavaka tsy hita masosika ny avelana ny famanota izy tsy mety matsapa fitahina manonona tsodrany mpanompon'andriamanitra manao tenim-pinoana mpanompon'andriamanitra mirarosola mpanompon'andriamanitra manao amenina be izy ary indraindray misy olona atao anaty fiangonana manao amenina miavaka mihitsy tena amenina tena zany mihitsy ataony daholo ty karazana fihetsiketsehany ty fa ny eo ihany ny eo ohatra ny tsisy tanteraka aminy mihitsy le izy satria ho eo raha mbola manota ny olona dia tsy ho tafiditra ny an-danitra ary tsy ho voata mihitsy le olona ry havana tonga eto ny antony mahatonga ny olona voafaty fanahy mampanota ty dia tsy matsapa ihany koa izy fa ho amin'le devoly misy koa ny olona raha mbola ho amin'le fanahy mampanota dia tsy atsapa famarina ny tenin'andriamanitra mihitsy zany olona zany na dia manao tena hoe amenina isan'andro isan'andro azy tsy matsapa famarina ny tenin'andriamanitra ihany koa izy faranako ary ny afatra dia ity inona ary ny tokony ataonao raha tena mangetahita fanafana ianao zava-dehibe ry havana ty izao rehefa ambadiky ny fanafana fiainan'ny olona ka tena afaka tanteraka izy dia araka le teniko tainy aloha iova ny fiainanao voata ianao tafita ianao iova ny toe-panahinao ho tanterahan'andriamanitra zay irinao rehetra alleluia amena ka hoy amintsika zany inona ny tokony ataonao azy raha tena te ho afaka ianao voalohany indrindra raha tianao no afaka amin'ny famatoran'le devoly atao hoe fanahy mampanota dia mila tena mifona sy manao fivebahana ela ten'andriamanitra ianao satria nahoana misy antony matoy fanahy mampanota io mamatitra anao mila mifona amin'andriamanitra mila mibebaka eo anaten'andriamanitra ianao hoe andriamanitra ao mifona aminao fa nanota misy fanahy ratsy mampanota na mihitsy zay ny dingana voalohany faharoa mila tena mangetaeta fanafana ianao satria tsy afaka anao nininina eo amin'ny olona tsy mangetaeta andriamanitra averiko foana le fiteniko matetika eto manao hoe ratsy ianao le voafatotra mihitsy aloha no mangetaeta ho afaka ary matsapa tena misy devoly tsy alao aminao zany devoly tadidina reo ngamba le ohatra anankiray nisy tompotrano anankiray nivarotany tamina olona anankiray ny tranony ka rehefa nivarotany tamina olona anankiray io trano io dia lalain'le olona daholo ny trano fa nisy fanarahana rataratasy fotsiny hoe misy fantsika misy parti kely manodidina ny fantsika io ihany tsy amidiko aminareo fa ny trano ray manontolo sy ny tokotany amidiko aminareo daholo ozy le olona mividy inona koa ny dika zay fantsika hoe fa ekeko zany natao fifanakena natao fifanarahana inona tokoa izy ianao taty ariny tonga le tompon'ity trano taloha satria anazy le parti misy fantsika ny alavana izy niaraka ny sasay misy tovakena be hity le fanarahantsika moa dia ozy natao le mpividy taty ariny io le izy io ka tsy kitikitiako mihitsy mifantsika ana fa nikajikajiko tsara sao dia simba napetany tela inona le sasay nisy an'lay le niteneniko teo rehefa napetany teo iny lasa izy nandeha niandrasana parivo ny andro, ny andro mamay be ny lafa na parivo ny andro tsy miverina izy efa manomboka efa nisy fanaranako tonga ndray ihany koa ny roa andro mbola teo an'ilay izy raha tsy le tompo-trano mihitsy ny tompon'le fantsika amin'ny manala n'iny eo tsy aly eo zany iny ry fiangonana ianao ny tompo-trano raha tsy ianao mangetaeta ho afaka tsisy devoly miala zany eo anatinao
tsy pastera mihitsy no araka ilay teny teto tamin'ny tapabolana hoe tsy pastera mihitsy ny teny hoe ho amin'ny fiangonana sao dia roana dia volonareo fa ianao mila mangetaetandroany hoe tena tsy maintsy miala amin'ity fanaratsy dia tsy maintsy roako amin'izay ny devoly ato anaty fahateny farany dia izao baiboly dia mampianatra manekehana ary manoherany devoly dia mandositra anareo izy tsy maintsy roana amin'ny fanaratsy tsy maintsy ahilika ny devoly ka na impiry anao nandroaka azy raha mbola misy karazarazany mampanota ao aminao dia roay foana izy fa za mino fa rehefa resiny devoly mampanota isokatra amin'ny fiainanao andeha ny ara-piainanao hotahina Andriamanitra ianao ka ny tompona hiasa amin'ny fiainantsika andao ara-tena hivavaka be amin'izao fotoana saotra n'Andriamanitra daholo fa anteny tamintsika Andriamanitra ny ampianatra antsika amin'ny fahamarinana andao samy misaotra n'Andriamanitra ihany koa dia hanomboka tena hifolo aza manamaromaro tena aza mbamboany marina araka ny sainao fa nisan'ny fanaratsy anankiray tena miasa amin'ny olona be dia be dia hifanaratsy mampanota io hivavaka sika amin'izao fotoana izao ry havana tompo Andriamanitra raiko saotra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho nampianatra ny sitraponao teto ianao samy mivavaka samy tena mivavaka mafy manetretena dia mibeba aza manamaromaro tena isika hoe tsy izy devoly zany atao anatiko ato fa ny voly amantarana ny azo